Idoda dia mpeniny Eriky Ravalosoa, ireo Amelona Tantara, Alain, Gaston, Daniela, Mpandray Feo, Tsoary Setra Randriatsara Fara, Mpanatotosa, Alain Rabe Manatsoa. Tena hafa le tsy ny lanonina andray mandinika. Tsy oatra n'le sataona mihitsy ny fanomanina sy ny fikarakarana nataondra lazy tamin'ity indray mitoraka tiako. Tsy mahagaga angely etsy izany fa ahoana amin'ny mahatonga n'ilay teny izany ka inona izao ny tale jenerala ny laza fa nahazo tombony be ny orinasa tamin'ity taona ity Tena marina kosa aloha izany fa ny tena nanaitra sy nanitona tamin'iny korana iny koa letsy dia niaingon'ny reto hotesa reto Angaha tena taitra mihitsy ny namako izany ko manintona ko vao niseranana izany dia torakovitra sy naraha endoka babo avo etrany lahy ty koa lesy dia manahadroahadroa fotsiny ka izy aloha ny tena nanaitra ny lahy tamin'ireny hitako varinana nara-maso izany mihitsy lahy dia tazako tery lavitavitra tery mihitsy mantsy tsy misy an'izany letsy sady za hirakiraka kely ty koa ve letsy dia ahazo an'ireny reny rehetra reny izao tsy efa voafandrika ry zala ambony daholo aza manao an'izany kosa lahy fa ny fitiavana angely tsy mifidy toerana eo amin'ny asa izany rehefa mifanojoka samy ty dia raikitra io dia marina vely ty izany otry tena endratrendratra sady ary neny ny zany namako izany fa izy aloha any tena nambabo ny lahy tamin'ireny namana akaiky lesy lahy sady itokisako dia tsy hanafenako ka izy amin'ireny ho ano indrin'ny fonony sy ny sainy lahy sao dia mbola mba karakaraina ihany mantsy ka ho velesitsika ny vy dia mbola mamaisy mangotragotraka tahaka ny fitepon'ny fony lahy lahy koa izany ohatrany mamazovazy fotsiny ko tsy izany mihitsy lesy fa mba asiana tsikitsikely ihany ny fiainana raindray ka iza ho ahy le hotesy nanaitra ny lahy tamin'ireny vola anta letsy le tirododa fa maninona tsy mifanentana nga zay tsy izany akory ka fa ahoana inona ny nampioraka ny lahy amin'izany ka efa vadin'olona angely ty ny vola anta iny izany vadin'olona sao dia mba langa ny lahy kosa ty izany tsy misy langako letsy izany teny efa vadin'olona iny fa izany hoe tsy mbola niteraka fotsiny zareo dia fantatra lahy zany mombamomba azy iny ohatra mipaosiko dia ahoana sy ahoana avy letsy mikasika azy ary mba tratra oriana koa angela zany raha tody ka tsy maharaka ako izy le tiany tsy mahita sy tsy mahalala iny bandy mitsena sisaka riva etiny ka tena misy tokoa vely ty izany tsy somonga lesy izany lazaiko ny lahy zany efa vita soratra ara-dalàna ireny fa makaiza raha masony lahy sy ny sofin'ny lany tsy mahita sy mandrehan'izany aiza moa letsy no ahalalako an'izany za anieka hirakiraka ato ampiasany mivoaka ny ivelany ihany matetika mitovy asa ihany sika ka nahoana ny mahalala an'izany fa ahoana lany tsy mahafantatra ka tsy fantatro letsy sady lahy koa ange tsy miresadresaka an'izany amiko akory rehefa samy ato ampiasany iny sika ro lahy ka lahy kosa ne mitsotsoka melofony aiza velesy ka amin'ny 10 akandro lahy dia efa tsy hita ato ampiasana ntsony ka ny fanaterana taratasany ivelany koa ange ny tena raharahako ity dia any lahy dia tsy hita tonga dia lala mody efa vita ny ivelany kosa ve letsy ny asako dia iverina ty ampiasana indray ka zany tsy alalany lahy vaovao ato ampiasanako ilozany lahy mitsotsoka isaky ny zao mandeha rehetra zao fa tena marina tokoa ve aloha hoe efa manambady vola anty za velesy dia mandalitra ny lahy dia ahoana ty izany dia tady hafa lesy fa tsy mahakararen-doha amin'izay vadin'olona izany tena tsara tarengy letsy ny vola anty iny laha ty koa lesy tena sarotra toro mihitsy ka mitady vaovao fa inona no mankiny lahy aloha amin'iny tsy eo amin'ny lahy tokoa mantsy le toerana ka malaza an'izany lahy elany lesy bandy maka fa tsy hoe vehivavy elaina akory afaka misafidy tsara mihitsy lahy sady betsaka koa nge letsy ny vehivavy tsara tarefa tsy ny any lahy koa lesy ohatra mibe moralina loatra ka zany ny marinako tsy vehivavy tokan'iny akory no andeha edily lahy amin'ny vadiny sady boko mibeny ely ty mivadiny iny aoko ho fantatra elahy tsara sao dia ho simbasimba fahatany lesy fa mitandrema tsara dia ahoana letsy zany inona ary ny tokony ataoko raha ny hevitra elahy kefa hoe mitady afaka inona indray tsy haitoroana hevitra mihitsy lesy elahy tika
dia tena marina ve ny tenin'ny dera hoe efa manambady volanty? So dia amendry fendro fotsiny ary ny tanjon'le ry. Aleo rankatsapaina ihany andefasako taratasy izy dia ho hita eo raha mamaly. Ho reseko lahatra mafy mihitsy izy ao anaty taratasy. Ary lasa saina angeny akamako izany. Ialahy koa le tsy manaitra. Ka variana ialako tsy maintsy tairinako. Fa hono efa vita ngany asany laty? Raha tsy vita ve le tsy hipetrapetraka eto miandriraka andehanana amin'ny poritsaka sisa dia lasa dia raha riva indray. Ialahy ty le sy tena trondro malama mihitsy ka. Efa vita ny ivelany kosa ve le sy ny asako, inona ntsony ary mbola hiverenako ato Atao fa mbola ho tratra mipatsaray tsombo vavy ialahy. Tsy misy an'izany letsy niraka mpanaovina fotsiny ny atao tsara dia malalaka ny lalana. Dia ataovy ariko. Fa hono hitan'ny lahy moa le entreprise fanaterako taratasy isan-kerinandro iny. Hitako io ka. Lalovako foana isaky mandeha makeny amin'ny asansantsika eny Andravoahangy eny fa ahoana? Ka zao hoe maninona raha ialahy no atao mpanatitra taratasy io entreprise io? Ialahy mantsy efa mivoaka ny any isan'androko. Mba hitery ny chef mihitsy ve nefa nanendry an'lahy anatitra ny taratasiny io ka ahoana no anekeko an'izany? Zay taratasy ray vilesy no andrarahako tena ho any isan-kerinandro dia tsy maintsy arahana ality ny tenin'ny chef ifanarantsika ro lany eo anatrihan'ny chef izany resaka izany raha manaiky ialahy. Tsy lasa mihitsy. Ny asan'ny lahy zany anesorana fa ny akosa ampitomboina tsy raikitra. Ialahy tiako lesy dia mba sarotra ifampirarahana mihitsy ka. Maninona ary raha ny asantsika ro lahy mihitsy no ampifamadihany Ialahy ny manatitra ny taratasy rehetra manerana Antananarivo dia izany no mijanona ho irakiraka ato ampiasana miampy ny fanaterana ny taratasy ny entreprise io ny indray mandeha isan-kerinandro. Tsy lasa kosa indray raha izany ka. Jereo amin'izanyko. Efa nomeny chef safidy malalaka isika ro lahy ka nahoana ny famadika tapoka indray? Tsy ho lazainy hoe manahany any azy eo isika. Ialahy mihitsy ny tena rakoto malama. Dia aleo zany hijanona amin'izao ihany samy mitana ny asa nany andrenin'ny chef azy tsika ro lahy dia izay. Laha ty koa lesy tena mahasosotra mihitsy ka. Voasoratra ty le taratasy ho anao ry volahanta malalako. Ho babo ianao ry zanak'anjely ary anaiky avy hatrany noho ny fitiavako tsy mivazivazy. Atao anatin'ity valopy ny taratasy. Zay. Dia alefeny amin'ny positra avy eo. Dery zany. Fa inona koa ary ny andanan'le ry aty vao maraina be tahaka an'izao Ora doda, voa lesy Sy mandry soa lesy fa tsy midy io andao lesy andeha amin'izay fa raha ve tsy hiasa? Fininona ary mamaimaika an'ny lahy toy io Isan'andro ialahy tsy miantso aty tahaka an'izao rehefa andeha hiasa. Fa maninona tampoka teo androany? Hijeren'izay ataon'ny lahato mihitsiko. Fa mampaninona ny lahy zay ataoko ato an-tranoko ato? Ka tato ato izay mantsy ialahy ohatra ny diso fidirana foana isa-marainako. Dia lasa izany mangany ny asa rereo mandrapatonga ny lahy. Ve zany fotsiny ka inona zao ny hitan'ny lahy ato an-tranoko? Zaho akamono lahy zaoko. Aiza ve lesy ka ny kiraro tsy mbola tafiditra, ny kalsona mbola nikoditra nefa nio rehefa atombotra. Aza mikorapaka ialahy inona ary no irotorotoana? Asa efa ho lava io ve le tsy atao ataitra tsony Ka matiny ny asa rereo ary efa tsy tonga raha-potoana ialako. Ary taratasy inona ity tsy mitokana ambony latabatra itsy? So dia asa tokony hoetiny io? Azaka ty an'lahy io arery io. Dray maty araha very io. Ka angy anary ialahy dia andao andeha. Kely sisa letsy mampiditra kiraro dia lasa sika. Ary aza dinoina le cahier de transmission nentin'ny lahy malerive iny fa ilaiko Asako ve lesy ho adiniko felahy ty koa. Ialahy koa ange be koropaka loatra amin'ny mahavoan'ny lahy. Ary angy ny lahy fa aza lozany lavarindriny io fotsiny. Andao amin'izay ary aza be menimenina tsony. Ho babo avy hatrany ianao ry volahanta raha mamaky ny taratasiko. Efa mba novaiko mantsy ny anarako sy ny adresiko mba tsy hahalala anao fa hidoda mpiara-miasa aminao ihany angeny mitory fity aminao. Ary iny ty tsy mampiteny ny lahy andao le tsy andeha fa aza be fanontaniana.
Ary toy ivola antary ry avy efa niana amiko ry e. Aleo hoe hodiniana tsara. Ry izy koa hoe ry amin'ny solon-dalana ilany ka tsy tazana firy. Eny kosa eny fa mimanakaiky. Tena tsy izy kaiko, mitovy be fotsiny. Ny volony dia tena hoe ivola anta mihitsy. Ny bikany avy ato aoriana koa dia tena hoe izy tanteraka. Zato fidoladola nie. Dray. Tovavy ihany izany. Repana dia tsy ny lalana ny zorina fa mijerijery sy manara-maso ery. Aza ny asy fa aleo miandro bus eto aloha e. Tena zana-javatra le tovavy a. Jery fa mbola manara-maso mandraiky nefa lasa lavitra. Ay. Tafatsiropaka ato anaty rano maloto ny tongotro marina. Kay. Feno fotaka ny tongotro. Tsy hitako mihitsy ty tatatra kely ty a. Zany rehefa tsy mijery lalana fa variana mijery aho. Sao latsaka time. Fa diso fidirana eo tsika. Andao ary. Ary asa io mezany latsony anesy fa manjary mitodika aty daholo ny olona. Tena tsara le tovavy mifanena tamiko teo iny a. Mba iza loatra reny zana-javatra iny. Ary maninona moa raha inona atao izay ahazahoana azy e. Ivola antry tsy hita be ihany izay valiteniny. Efa tapa-bolana izay ny lasa fa mbola tsy sare ihany izay heviny. Sady tsy mahavoaniny koa rangara ivola anta. Manadio vera doda. Tena eto ampanadiovana mihitsy letsy a. Fa maninona ty fafafafana amin'ny lamba lena toy izao fotsiny ty izy fa maninona ry solona mihitsy ny pataloha. Sao le tsy mampety azy a. Za nge gaga raha sahanala ny pataloha iny lahy. Sahako le ty zany raha amin'ny fotoana fanaovana heure supplémentaire. Amin'iny mantsy mba vitsy ny mpiara-miasa ato. Fa hoana ty? Efa eno langa ny vaovao. Vaovao inona? Ho raisina amin'ity volany ty nge hono le sy ny fisondrotan-karama e. Tsara kosa letsy zany a. Izy fidianako pataloha io fa niloko amin'ity anaovako ty. Zay fotsiny le sy nilazaiko fa andeha asa kely aloha. Misaotra letsy e. Tieny le bandirenjera tao anaty tatatra maly. Sady toa avy fanena amiko mihitsy ane izy zany e. Nampiome aloha izy omaly iny e. Pataloha voadiso voapasoka tsara iny ka tapaka teo dia feno fotaka. Jerety izy fa kodikody sy mijerijery ery. Ty le tovavy. Akatona tovavy re zao e. Baby mosady ary le tena tiako. Aleo anatona kaikaiky fa tonga dia borahako amin'ny avy hatrany ny faniriako. Manahoana ianao maty mizelona? Tsara fa misaotra? Fa amin'ny tena lasa izy marina fa tsy nijanona. Nefa mbola saika mody an-taniako ora. Tsara feo aloha le izy e. Tray izany bikany. Tena kanto. Raha mba iny izao ny vadiko sambatra mihitsy. Tia soa tovavy. Io indray fa mitoditodika sy manara-maso. Atao fa ho latsaka ao atatatra toy ny malo indray a. Tsy rehefa mitoditodika mihitsy izy manara-maso a. Tapaka eo ty tendako. Nizay ary.
Saika ny anjera mihitsy. Kay, tena voafingana marina. Raha tsy nahatazona n'ity fiara-mijanona ity tonga teny anjera teo. Kay, mararaka ty. Dre, ary toa simatra amin'ny kiraroko. Misongasonga be ny fanadihany. Dia ahoana ty? Enjana lity le nahazo ao omaly zay a. Vahoana lity? Tena ratsy be. Ohatrany mbola marary ny tongotra hatramin'izao e. Le, dia tsy afaka hijery adina koa indray zany sika. Ka mbola marary ho any tongotra felahy koa. Dia inona fotsiny zany lesy natao eto nefa sabotsy arivo ty ny andro. Za kosa aloha tsy hamono tena mihitsy a. Marina fa fotoana efa vitany antsika roa lahy, nefa ny tongotro mbola marariko. Fa aiza ny tena marary? Eto amin'ity faritra ity letsy e. Ao lesy sorona vetivety fa tsy manina io. Kay, ao lesy fa zavetsiketsiky. Tia marary letsy a. Tsy ho sitrana mihitsy io raha velany lafotsiny amin'izao. Ka marary. Eo lesy a. Mba ela. Ao mba miaritra kely fotsiny lesy a. Ao. Kay. Aza tao marary be ohatran'izany kosa letsy. Mireta kely fotsiny ho a. Fonjao e. Tala. Zay fotsiny dia vita. Ka hoana? Sitrana tsara, somara tototono amin'izay. Zay. Azo kosa ko. Tala zany. Tsy dia marary firy-tsony izy zany. Dia ahoana ka andeha zany sa mbola tsy lasa? Andehitsika ka. Saingy aleo aloha akaina kely a. Ary nahazo fofony tongotra lahy koa ny izany tanako izany. So dia ny tanany lahy kosa nefa misy fofony e. Tena fofi tongotra lahy mihitsy lity a. Mandehana le tsy manasa tanana tsy an-dakozira izany a. Alotoko aloha sasana fa maimbo izany ka. Le zanaka Anjeliny ihany zao no nahatonga ohatran'izao. Tsy manahy kosa fa tsy maintsy azoko iny a. Ary amin'ny alatsinainy ihany dia aborako amin'ny fitiavako azy. Dia hoety eo na anaiky izy na tsy. Mba afaka mionona mantsy raha sendra fandavana marina fa tsy ohatran'ny any vola anta mienahena tsy hita hoe eny sa tsy. Mieno anefa fa anaiky avy hatrany iny e. Mba karikary maso tampoka ihany koa mantsy izy farany teo zay. Dia ahoana tsy nanina tso ve ny tongotra lahy? Azo letsy a. Ohatran'ny sitrana mihitsy azy izaniko. Ary andao dia amin'izay sao dia tratra orina eo e. Aleo ary aloha ampiditra kiraro vetivety fotsiny ahy. Aingana lahy. Tena tsy ho lasa indray resitsika rehefa ny tena nandinika. Fa ahoany? Moa potika ity ny kiraroko a. Jereny lahy efa misongasonga be mimolotra le kiraroko e. Angataparaka ity. Dia ahoana zany? Tena aleo le tsy amin'ny manaraka. Ty kiraro simity ve le tsy ho tody ihany a. Endray aroko. Ty le tovavy. Tena tonga lafatra izy zany a. Aleo po rahako amin'ny amin'izay ranga ny fitiavako azy a. Ty indray le bandy mampime. Dia inona indray zao no teneny sy ataona? Amin'ny firy zao mademoiselle? Amin'ny valatsaka folo. Amin'ny valatsaka folo? Tena velontsento mihitsy izy nandreny feo. Ty ahy ny bandy iny fa sarokenatra. Jerety izy fa manara-maso indray. Io ary le efa neritreretiko. Mifandona tamin'ny poto anjiro ny lohany. Kay. Fodona amin'ny poto ny lohako. Mandreraka koa ty poto ty. Kay. Ohatran'ny maniry kintana mihitsy samy lohako izany. Ary mandeha ranga aza ny androko izany e. Aleo aloha fa fana amin'ity mosary ity fa mitete izy izany. Aleo aloha mody tsy mijery fa mandeha miadana ka ahitanao an'izay ataony eo. Tena mampime mampalahelo aty bantsika. Sarokenatra nefa te hanany ihany.
Ary nanino ty andro ny lahy? Ny ady taman'olona nga? Tsy izany mihitsy ka. Ka mipotsaka ho azy fotsiny teo zany ty raha amin'ny andro ny lahy ty. Zao le tsy nahavoan'io raha dera. Inona indray? Hitan'ny lahy moa le kion-dalana tsy ampivarotra kafe. Tsy nandoha vidy kafe indray nga lahy de vao velony sotro be. Sy le tiako tsy izany letsy e. Ialahy koa ange tsy mianatra amin'ny faran'izay lazaiko e. Ka toy zary ny teny lahy e. Nifandona tamin'ny kesy kafe ny voatabia ny loloavin'le ramatoa teo aza. Teo amin'io fiolanan-dalana io. Samy maika izay ary samy tsy nifankahita ka nifantony. De maninona le tirana ka na constat Toy mezany lahy fotsiny koa ny fahavoazako izany Tsy zany akory fa lasa fotsiny saiko eo ampinoana ny lahy. Many andro lahy zany voadona fa tsy tototro ny voatabia iray kesika ilako. De io mezo ihany ny fahavoazako fa mbola hotratran'izany koa ialahy de ataoko tena farak'izay kiakakakako. Ary andana tonga de mandeha ny lahy any miseho fa menimenina be amin'ny fahatarany lahy izy eo. Aka tsy andehany kosa. Fa ahoana le tia? Ho any amin'ny infirmeria aloha hitsabo ny dratrako. Ka tokony andalo any amin'ny lahalova makany amin'ny infirmeria. Ny an'le cheveux koa ange tsy maraina tsy hariva menimenina trany. Ka sefo izy ko. Angazo lo labaikona amin'izay ataony izy ka. Aleo aloha zany ho amin'ny rasefo be menimenina e. Ary toa mifono sy paradrany andro ny banty izany. Tena simba ny bogosité any marina. Mampalahelo indray ty izy. Taiza foana koa ary ty banty hatramin'izay zao vao mifanina amiko isan'andro e. Ty eny le tovovavy. Inona indray re zany no lazaiko e. Tena tsy hitako intsony sy ambarako. Tena avy fanena amiko mihitsy izy zany. Fa firy zao mademoiselle? Ohatran'le omaly e. Ohatran'le omaly? Tena no heveriny manany any azy aho zao teo igny. Moa misy famantaranandro ety an-tanana. Hitako izy nanao valim-poraingina fotsiny. Aleo ranga mamonjy azy saingana fa ho hita eo izay olazaina amin'indray raha ampitso aho. Raha dodo. Mba tafaratalana indray sika reo lahy zany androany Ary mba tiany lahy mihitsy le mipotra avy any anelakelan-trano any radera. Ka iny kosa anie ny lalana akaiky. Ary nanaona aloha le androny. Io hitan'ny lahy mbola mifono ioko. Tsy mbola fantatra izay azo tanany. Ary hono ahy. Inona ny tenen'ny sefo tamin'ny lafako maniny ka? Tsy nahateny izy na hitan'le ratra teo amin'ny androko koa. Fa inona no lazainy tamin'izato tsy mbola tonga? Inona moa fa tsy de menimenina toy ny fanaony ihany e. Tsy miraharaha ora fidirana hono lahy. Tsy manahajasa hono lahy sy ny sisy. Aiza moa tsy azo anarana hoe raha be menimenina. Tsy fantany akory izay nanjon'ny mpiasa de fimenimenomana natao betsaka. Aleo azo ny azy. Fa ny fandaharam-potoana amin'ity faran'ny landro ty aloha eritreretina. Anga misy eritreretina tsony le ty zany toy ny mahazatra ihany ny atao. Miara misotrosotro rehefa avy miasa de izay hafarany eo e. Say lahy mahita zavatra hafa atao? Ny fiafarany ihany no tsy maintsy atao zavatra hafako. Zavatra hafa inona? Izay fisehon'ny fiafarany eo ka. Tena mba hatsiratsy lesy le revy lahy tamin'ny sabotsy ariva iny Fa ahoana letsy? Lo zany lahy matory fotsiny ko. Raha zany aloha ny ratsy aloha ny bandy rehetra tonga teto de maty lahy. Soka kosa letsy. Aiza ve lesy ka varavarana tsy midy ny vatanina. Lahy amin'izany mieritra eo ambony fandriana miaraka amin'ny tavoahangy sy vera. Tsy hita letsy fa sotrosotro kely talohan'ny orany fanaovana. Kanjo restory teo Raha tsy nitairiny lisany teo ange de rendrika tao Raha tsy efa andeha mihitsy zany zay de tsy nieritreritra ny fo mihitsy alako. Tsy zany letsy
hafa kely koa angely le namoazany lisany ay aiza ve letsika tabataba no nanairana olona ka ny ato be ny domoko ta afaka trefatra arivo ariary isan'olona angely tia ny loky zany de iza ny tia ny nangorona be tao tsy nisy fa de niady samy nahazoazo kely teo daholoko de tsy mifoaziny lisany akory avelesy tamin'izany lalao manja be zany ka efa hoe efa mifoaziny lafa ilahy mihitsy ny lozany la ny heritra fotsiny am'izay ela izako mifoazina ohatry ny manao delira foana a manao delira hoana le tia zany zao foana ny teneny lahy tena sambatra raha iny ny vadiko hoe tena manja be le sipy tiako ianao hoe sinsisy zany foana ny tena verimeriny lahy ehe zany koa veletsy de marina anontanio ary mibandyrehitra raha tsy mino zay lasaiko elahy dada ndray letsy zany a ny enregistré ny bandy tamin'ny telefônina mihitsiny e zany ve fa izy aloha zany vehivavy marenidrenoka ny lahy zany oka letsy zany hipetraka ho nofo ririnina ihany ka ny andro ary ty fahavaratrako samy mpinamana vela izy de fanafinjafatra aleo aloha zany ho arery am'izao fotoana zao e endray ariko tandre miana nefa fa ny fitiavana gobonina anaty angehony tsy zaka ny tompony rehefa mitrotra e mbola olazaiko amin'lahy ihany letsy izy ao ariana kely ao a eny e aleo ry zany hijanona any fa ono a makaiza tolo zany ny asan'ny landro any ohatran'ny isan'andro ihany ka makany amin'ny siège a de avy eo makany amin'ny ministera de makeny amin'ny asansantsika ny andravoany koa ty lesy mba tirany amin'ity entreprise ty a lalan'ny lahy ihany mantsy mandalo io rehefa makany andravoangy lahy le ty koa lesy de tena kamo lahy mihitsy taratasy ray kely ty vi lesy de andehanako mivoaka any sady mba lalan'ny lahy ihany koa ny le isa lalana andalovany eta ty ary ateriko fa elahy tena kamo lahy mihitsy misaotra le tsiradoda izy ndray ho aloha de tena namana mafatra-po mihitsy de mba avoty ary ny namana fa tonga de any a de mody a aleo aterina ny taratasiny ty entreprise ty fa efa mandalo ety any mandrosoa nahoana ianao mademoiselle salama tsara inona ny ianao zay ty misy taratasinareo ato mademoiselle eto anty hoe misaotra anao fa de voaray ty e de afaka manao sy ny eto fe ianao mademoiselle aiza re zay tinka ianao misaotra de velomy mademoiselle velomy ianao eve ka miasa amin'ny orina sio le bandiny mampimea mihitsy ry izy ka ary nakaiza ary dera no imbandy mampimey indray no nanatra taratasy aty lainga aloha fa bogosy le bandy mampimey saingy sarokenatra be loatra fa zariry ary ve nanaova ny fihetsika takan'ireny sa misy vehivavy hafa koa any ambadika any za koa ny to lasa saina amin'izany fa tsy ho hita miandalana eny ihany ve ny mariny ay ve réceptionniste ato amin'ity entreprise ty ny tovavy iny tsy nampoizy koa de inona indray zany no atao dera zao mahalala misimisy kokoa azy io sa ve hoe le reny anontaniana tsy mety zany ka efa nisy dingana vitako ihany fa milaza le tenindrony mbola tsy totosako de ahoana nefa hitako ny hevitra raha riva ihany a dia hanao tazan-davitra azy sao efa misy mpitsena ka hiady aman'olona fa inona koa moa no iraraiko na misy mpitsena izy na tsy misy sady raha misy koa zany tsy voninakavady azy mihitsy aizaka avela ho baba angona tsy misy peratra tahaka an'ireny ny tanany ianao ry tovovavy mambabo ny foko
Lasa saina lavitra ny akamako zany raha tera koranga tsy maintsy manaitra foana ve? Kaza maintsy tailona fa lasa lavitra loatrako. Sa mampieritreritra an'le nampidelirany lahy indray mandeha iny lahy io? Tsy misy an'izany letsy. Mipetrapetraka fa vita ny asa. Fa vadika lesany resaka. Manao ahoana aloha ny fandehan'ny entraînement lisany eo e? Za nga le tia anao match am'ty Fa maninona le ty? Ilaza ne tena voafantana indray anjara amin'io match inter-entreprise io e. Tsy mahavita le tia. Fa maninona e? Aiza veletsika fanatanjahantena ny tanjona. Nefa arerahana indray no azo avy eo. Fa arerahana ahoana le ty? Ka no leso fo ihaniko. Fa maninona izy e? Raha vao mieranao entraînement ela de femenomenomana ny ataony be. Ka tsy tiany angany indraisan'ny lahy anjara amin'io match inter-entreprise io? Fitaina hony aloha ny asa vao manao baolina. Nefa ny direction hafa rehetra vao hoe anao entraînement tonga de malalaka amin'ny varavarana. Fa ataon'izay mijanona ao am-piasana ny ambiny asa rehetra. Ka nahoana nefa elahy hatramin'izay afaka namonjy entraînement ihany ka? Za angely ety mangalatra mandeha amin'ireny e. Fa leon'ny mangalangalam-potoana ankehitriny de aleko mijanona mihitsy. Azo atao an'izany kosa lesy fa voninahitry ny orinasantsika ne mimpanjininy. Aleo alesy mba ho mpijery tahaka an'lahy fotsiny a. Aiza ve ka efa vizana avy manatitra taratasy manerina Antananarivo ny tena vao andeha hanao entraînement indray. Ka efa solona entraînement ihany zany ataon'la zany. Tiza zany ny solon'ny lahy misabotsika. Sy le pandy ao amin'ny direction de production iny letsy a. Le ry iny mantsy efa misolo atsy indraindray ihany rehefa tsy afaka. Mba mahay ve nefa mibandy iny loha e? Izy aloha mahay ihany ny araka ny resaka mibandy fa izy fohy loatra iny ny tsininy any ka anaovany salabolina ambony hatrany de difotra. Ary tokony ataondra lahy loha larana nge izy raha izany. Am'izay mba afaka mitsohitrika hatrany anaty arato. Zay mihitsy ny tokony ho iziko. Fa amin'ny firy moa le ty io match samy sabotsy io no manomboka? Amin'ny valo maraina. Ary maninona no arosondra lahy lobe tahaka zany? Isataona nefa amin'ny folano any vao manombokako. Ka atao amin'io maraina io daholo ange hono ny lalao manasa-dalana roa e. Ay kosa? Sady raha maresy sika ka mahazo amboara tonga de isy revy be hoy ny direction générale. Ka avelan'ilay lalao mibandy fohy kely ka amboara sy fandresena inona koa na tena ilamy zany? Oka le tsy lalao zay te handray anjara fa mba mpijerijery mampahery fotsiny amin'io a. Voninka noana mihitsy zany lahy io. Aleo mba ho mpanohana indray e. Andao ary sika reo lahy efa mitona de jery baolina zany misabotsy a. Andao fa tsy misy olana zany e. Za nge fa vonina hijery mihitsy amin'io e. Alaiko zany lahy de miaraka sikako. De amin'ny firy lahy no iantso eo? Amin'ny fito marainako. Ay, mety zany. Io ndray le rifa lasa saina. Manaitra mampivady-po mihitsy lahy ty. Tsy maintsy taitairina ho ahy lahy fa ohatrany lasalasa amborony zany tato ato e. Mba variana kely fotsiny aletsy a. Ka mba zarao amin'ny namana ihany ho ny olana fa arary-ndoha eo nge lahy e. Iza le ty no afaka mifanavitra amin'ny olana menjady raha tsy ny sampy namana ataontsika reo lahy toy izao a. Marina mihitsy aloha zany a. Ka inona ary ty malasa saina lavitra ny laisaky ny petratr'ery ty e. Zao letsy a. Tsy afeniko amin'ny latsony e. Namana kaikia lahy sady itokisako. Mihaino ny lary ahy. Misy intany lahy. Misy tovavy zay. Efa fantatro. Inona zany nefa fantatra lahy? Le tovavy ve? Tsy le tovavy akory ny fantatro fa zany olana menjady amin'ny lahy zany ka. Fa fantatra lahy hoana? Fantatro amin'ny alalan'ny toetra ny lahy. Fa maninona le tiany toetra koa? Ka sarokenatra lahy rehefa manoloana vehivavy. Kanefa lahy mba tis te hiaraka amin'izy reniko. Tena zay mihitsy le tsy le ola koa. Ka iza ro ny ty tovavy mahalasalasa saina ny lahy isan'andro vaky ty. Le tsy izy ihany a. Tena manja le izy a. Na bika na endrika na fitafy. Tena oke daholy. Fantatro fa tena resy lahatra amin'ny bika aman'endry ny laka. Fa tsy zany fotsiny akory ny tiako vatarina fa hoe iza ny anarany. Aiza no mipetraka sy ny sisa ny mombamomba azy rehetra mihitsy. Raha fantatra mantsy zany de mora ny ahafahana mikarakara azy ho an'ny lahy. Tsy haiko lesy zay anarany a. Fa ny toeram-piasany sy ny asany fantatro. Sady efa fantatra lahy ihany koa. Aiza le tia na lalako izay andohan'ny lahy izay afeny lahany a. Fantatra lahy ho ahy izy. Ka iza ary zany?
Hitan'ny lahy moa le entreprise ery Andravoahangy fanaterany lataratasy io. Miasa ao anga izy? Ie, le tovavy réceptionniste ao iny le tsy le izy e. Ivery ve? Ivero angany anaran'izy iny. Ie, fantatra ohatro ny paoziko mihitsy raha ivero ka. Taizany nahafantarana azy. Ny ara-nianatra zahay dia mifanerasera amin'ny alalan'ny asa indray ankehitriniko. Tena marina ve le ty zany a? Tsy misy laingako izay lazaiko amin'lahy ho aho. De inona le tsy no azony laha atao amiko mikasika azy iny? Ka ahoana nefa ny fifandraisan'ny lahy sy izy hatramin'izao fotoana izao aloha e? Le izy ange tsy mbola misy fifandraisana mihitsy aloha aminay e. Saingy ny etaetako sy ny faniriako ananazy ny tena miboiboka ila tsy ho tanako tsony. Tsotra le tsy raha izany foana. Ampio le tsy hafa tena tiako ange le tsy izy iny e. Zao ary aza manafa karakaraitsika vero an'ny lahy e. Ay, ka ataovy mihitsy le tsy mety a. Ka zao ary rehefa manaritra taratasy any a de resako amin'ny fikasan'ny lazy. Asaiko mijery baolina izy amin'ny sabotsy. De ampifahalalako eo nareo de mihetsika lahy mampiresaka azy. Mihetsika ahoana koa le ty a? Ary ampiresahan'ny lahy amin'inona? Lahy zany koa tena ohatran'ny tsy vonina mihitsy ka. Aody koa any iny e. Oka kosa le tsy a. Aza manao an'izany lava samy mpinamana ve le tsy de mifamadika ohatran'izany? Ka lahy ohatran'ny tsy voninako. Sa zany tadiavin'ny lahy ikoty azy? Dia anolotra ny very mora foana ny lahy rehefa avy eo. Tsy zany le tsy fa le mampiresaka mihitsy angeny tena tsy haiko e. Raha atao taratasy zany de vitako somatsara mihitsy. Saingy mifanatrika vatany ty izy ka tena menatra letsy a. Tsy misy mahamenatra zany letsy a. Raha te azo azy lahy de ary io manomboko zao zany asarotan-kenatra zany. Ohatran'ny sarotra letsy raha dera. Abraham fotsiny izay fitiavan'ny lazy de vitan'ny lahy io nanaiky izy na tsy. Te ahoana ary zany? Sa ve lahy e? Raha mbola tsy vonina mantsy lahy de tsy ampiditresaka aminy aloha. Eny ary letsy a. Ezaka ho sa? Ino le ty le sipa? Aza mikoroboka lahy fa kalma fotsiny. Aleo fa tsoko makaty izy. Vero aty zay e. Ny andro toeranao amintsy nareo? Olona tahaka anao zao kosa ve tsy andrasana toerany. Saona le tsy radody? Marina le tsy zany a. Manaona aloha ianao e. De inona ny vaovao sy maresaka? Tsy misy rehefa de zao mijery baolina zao a. Ka zao e. Izy mitody mpiara-miasa amiko ry Vero a. Ary izy kosa le sy fitody ny Vero a. Réceptionniste ao amin'le entreprise mendrika. Miara-nianatra zay fa iny de zay. De faly mahafantatra anao mademoiselle. Faly mahalalana koa andre matodota. Inona ary ty mifampiantso mademoiselle sandre matoty e? Tsy misy hafa nge sika fa efa mifakafantatra e. Eny letsy e. De zao re. Iza ny alainao amin'reto mifanandrindreto ry Vero? Za kosa ve de tsy anoana mpiara-miasa amiko e. De fanandrineto zany sikako za koa mantsy manoana ny mpiara-miasa aminay sa tsy zany le sordody? Marina letsy zany e. Ka velako io angalo nareo fa le vitsikara vetivety aloha e. De aza elany letsy e lahy a. Ary ono a mademoiselle. Ty baolina angamba ianao? Raha tsy zany atongeto. Ary antsy hoe very fotsiny afa aza atao mademoiselle zany. Eny ary tompoko. Doda konga iny anarako e. Doda konga ty baolina? Eny tompoko. Ohatry fa inona koa ary ty tompotopoko ty e. Aty ampijerena baolina nge sika efa tsy any am-pianarana e. Eny tompoko. Eny ary. Ary inona mahatera-mena sy mahatsemboka be any dodo ohatrin'io e. Ny masoandra nefa ty vao manomboka misandratra. Aleo aloha andeha kely fa tena poritra be nintsy a. De aza hely doda fa mangina rereto a. Eny re. Mampimea mihitsy mipandinika. Sarokenatra be mihitsy izy. Nefa sao de landany dera le resany tamiko e. Efa mba niezaka nampiseho fihetsika sy fiteny tamana azy a mantsy fa mbola lasa ihany doda.
Afaharytsika. Inona ry ny ataoko e? Fa hitsangana andeha ho aiza ary lasa izy tody Positra ho n'izy dia lasa nandeha amiko. dia nilaza iverina. Tsy haiko fa nitsangana tapoka teo izy dia lasa e. Bandy koa ve tia mivendrana sa mety vendrana sipy efa manaiky tsara soka mborelozana indray Mety tsy aritra ireto angamba ry dera. fa hony hijery baolina ve dia tsy aritra hatramin'ny farany tia mitoda fa tamika vita ny fampiretana Vita ka. Tena sarikinatra le tonta fa tsy laingaka. ka voatira melanao rereto aloha vero fa atsoin'ny ekipa ho eny aminy dia aza vela rirelo izy vero Dia aingana ary alany manjary mangina ary reto zay. mangina hoany miresay alahy amin'ny vero fa tsy manginonareo e zay fa lasa aloha Ary vero. Efa manambady ngamo ianao. Fa maninona? Antaniko fotsiny ka Fa inona matsemboka anao tapika eo ry tota? mafana be ny andro. Ao alohako kopahako amin'ity satroka ity e. Ao, aza mihetsiketsika. Ka tsy mainy masoandro ianao. Oka amin'izao ihany ka. Tsy maninona re zao fa ianao aza mafana. Ary ohatra manakely mibokotry ny akanjo ambony e. Mba hampangatsiatsika anao. Jerena efa tery mihitsy ny tenanao n'ity bokotra midy hatrany amin'ny farany ambony ity e. Ao amahana aloha. Oka rery mademoiselle. Tena mafana be ny andro e. Ka izany indrindra nge ny amahako an'ilay bokotra farany ambony ity e. Noho ny fahitako fa mafana be ianao. Tsy rehefa mivahatra men'ny hafanana mihitsy ny takolaka ao. Ka ianao ange manao an'izay mahamenatra mihitsy e. Fa mamenatra hoana? Menatra ve ianao dia sa manana ny any an-dalana sy manara-maso foana isaka mifanendreny sika? Marina ve zany? Tena marina. Dia ahoana? Tia koa zany ianao? Ary ianao nga tia? Tena tianao ary vero a. Ary inona ary tia tsy midratsy ity e? Ka ianao ange milaza hoe tia e. Tsy mbola niteny an'izany fa mijery baolina aloha tsika izao. Ka tia ary ve aloha ianao e? Amanaraka mamalanao fa aleo aloha isika mijery baolina. Dia rovina zany dia aiza no ahianako ny valiteninao? Aleo ary izao natao fa hainao izany efa maika loatra ka. Tonga avy ianao amin'ny zaridaina Antaninarenina Rapitso. Afiry? Ataontsika hoe any amin'ny amin'ireo sasany ihany fa ho avy eo dia amin'izay no nomezako ny valitena. Eny ary. Tena miaingo be nge zany akamako zany amonjy lanonana sa apakabady Amonjy ny fotoanako amin'ny vero letsy e. Rosazy lesy zany Zavatra mbola tsy raikitra velo tia anaovana rosazy fa nareo koa ary. ka ahoana fotsiny ary tia haingo lahy tika Amin'ny rosasa ny fotoananay dia amin'izay no ilazany amiko ny valiteniny. amin'ny rosasa ny fotoanany lesany Fa ahoana? koto vita homana sady lahy nefa vo amin'ny folo sasany zao nefa rehefa hoentina miasa ela midororotry ny reny iny reny Mba tsy koropahana lesy dia aleo miomana meloa. zany nefa sosaka iantso an'la hoe arejery adina koa Non, tsy raikitra le ty zany a. Mifampitona ny vero zaza nge efa saika tsy tratrany latato e. zany Dia ny andeha mihitsy io. fa elavy aloha mahay mikazo ora sy minitra sa tsy mahay adiny nefatra milohan'ny fotoana ve dia andeha sady Ke efa hoe tsy te hikorapaka mantsy an'lahy. tena mampimealy iselahy tika tena marina andao ary araka ialetsika salahy aloha dia miara-miodikodina amin'ny mandra-pahy Andao arako. Nakaiza koa ary iny tsy mbola tonga hatramin'izao. Antsasakadiny izay ihany teto fa mbola tsy hita ihany ty izy. Dia atory koa zany.
Alina koa moa tsy mipizitory mihitsy ny eritreritra n'ity fotoana tiako. Tamin'ny 4 maraina vao mba nahita torimaso kely. Ary nakaiza ary ty izy? Sao dia tsy ho avy ary. Tena mihaingo be izy izany a. Ary andeha ho aiza izy izany? Entanentana toa mikasa amin'izay nge e. Aleo manantona aingana fa sy soa laso eto koa io. Dia fa tonga ka. Ay e. Tsarana tovovavy re izany e. Efa ela nga ianao tonga teto? Vao haingana teo ka. 10 minitra lasa angamba izay. Ka andeha ho aizintsika ry Doda? Hijery indrakira sa hijery tantara-tsangana sa ho eny ambanivohitra? Fa tsy ny ahenoko izay valiteninao ve no tena antom-pisitsika eto? Ay moa izany. Ie. Dia mitobotoboka be izany ho fony Doda eny mivaliny. Toa iomezanao fotsiny ary ako. Tsy lazaina moa izay valiteninao marina. Tsy meanao re hafa faly a. Faly milaza aminao fa... Fa maninona? Tianao koa? De tiako koa ianao? Voalazanao? Tena faly be mihitsy ary vero. Arina koa tia matsemboka tapaka sy mampivarameny. Fa manina ianao Doda? Mivoaka ny hafaliako. Alova fa ny tia atsembohana fa tena mitete be mihitsy. Ie. Ka andeha ho aiza amin'izay tsika? Andao ary hijery fampisehoana amin'izay e. Andao ary. Mba iza koa ary izany tsy malala fomba izany. Anaoko tapa olona vao maraina tsy. Aleo voana dia hita efa mahasositra. Za ihany ry vero a. Ay ve Doda e? Noheveriko fa olon-kafa? Fa nahoana kosa ary? Ka ny fito sasany ny teneninao tamiko malo hoe hatongavanao eto e. Nefa izao mbola vao amin'ny 5 ora maraina. Ka tsy mahita tory hatramin'ny alina dia aleoko namonjy anao atiako. Ve, mandro soary fa za misafosafo loha fotsiny. Dia mandraisa seza dia mipetrapetra? Misaotra. Tsy mampanina anao no mipetratra ireo? Hikarakara sakafo maraina aloha. Tsy maninona ka. Lasa vetivety ary ahy. Mahafinaritra ery izany ato an-tranondriatra izany ry vero a. Sady milamina no madio be. Mba hilamina amin'izay ny tokantrano keliko amin'ity ho andefy mandroko ity. Misy fitiavana mihitsy ao anatin'ity toto ity. Dia io reto izany ry vero no anjara. Anjarana tolo-janahary io ka dia raisina mikitso-po. Ary aleo aroso amin'izay ity dite ity sao angatsika. Asa izao reto raha ho tiany. Aleo aroso dia ho hita e. Ary toa resy torery tato. Amin'izay dia mieritra be mihitsy. Aleo alofo aziny e. Doda wa! Mifoaza fa vita ny sakafo maraina. Angatsika indrange ny dite e. Tena resy tory ala. Lalina izany. Mangatsika ho any dite fa mifoaza amin'izay. Enao nge tonga maraina be loatra. Ora mbola tokony hatoriana otrano dia andozanao fandriana sahady. Ka za kosa nge tia hitanao e. Sotroary aloha ny dite mafana e. Ary ianao nga tsy hisotro? Hisotro aka. Efa fotoana fisakafoko maraina koa nge izao e. Tsy manelingelina ny ato aminareo akory ny fahatongavako izao? Amin'ny enina ny ato vao mifora aingana indrindra. Tena nanelingelina anao araha izany. Sotroary ireny dite fa tsy misy manelingely izany eo e. Fa zao ary vero a. Misy resaka ity. Resaka inona indray izany e? Alefaso ianao e. Rehefa nieritreritra aho dia aleo sika miroso amin'ny fanambadiana amin'izay. Efa 2 volana mantsy izay no niarahana
ka so anahirana amin'ny mason'ny olona. Tsy maninona mihitsy izany ka. Afiangarina arak'izay azo atao fa tsy mety mahita tory mihitsy koa ange hatramin'izay niarahantsika izay e. Tsy afeniko anao mihitsy izany. Tsy misy olana ho azy izany ry Doda. Ho aiza tsoa moa e. dia arabaina lesy izany raha Doda mahazo tokantrano a. Mahazaho farany dimy dia raha fito lahy fito vavy maharetatra amin'ny farany. Misaotra letsy. Misaotra fa tena zava-dehibe tokoa ny vitan'lahy tamiko. Taminay mivady mantsy. Tsisy isaorana lesy. Dia misaotra ihany koa firaretsosiny Tsodrano. Zava-dehibe tokoa letsy izany e. Amenina. Dia mamanarary ny dianay a. Mbola ho avy tokoa izany e. Ary amin'izay fotoana izay dia nareo mivady mihitsy no alaiko vavolombelona eo am-pisoratana sy any am-piangonana. Dia afaingana ary le andro malaza ifalitsika tahak'izao indray. Aza mainka fa ho avy tokoa moa izany. Tsy misy hafa letsy eto ridera fa samy maka toerana amin'izay tiany a. Androso tokoa moa izany. Mandrosoa dia mandraisa toerany. Androso tokoa moa izany fa aleo aloha andrasana ny mpiara-miasa rehetra dia amin'izay mba ray latabatrako. Ataovy re izay mahafa-po fa androm-pifalinana io a. Tena hifaly tokoa moa ka. Namana akaiky ny teny indrindra ve ny tojo fahasoavana dia tsy hifaly. Dia miaraba-teny sika fa vita somatsara tsy nisy tomika indra raha tsika iny. Izany tokoa. Faly a. Fa nanina tokoa ianao tamin'ireny nijery baolina sy tamin'ny nanatitra taratasy tany am-piasananay ireny. Ianao koa, reny koa ve dia tsy tsapanao hoe menatra? Fa inona izany le namenatra anao? Le namboraka ny tato am-poko mihitsy nge no namenatra e. Dia raha tsy namoraka nge ianao dia tsy ho fantatro mihitsy hoe manam-pitiavana e. Reny fihetsiko reny kosa ve dia tsy ho tsapanao e. Aiza ary ny alalako raha fihetsika amboamboarinao reny. Sy very kosa e. Za ve dia hanao an'izany? Ny olona nge misy hafahafa fisainy. Hafahafa fisaina ahoana? Misy manana ny anso mampime fotsiny ko. Dia nisokajianao nanany ihany tamin'ireny sa mampime? Tsy nieritreritra afa-tsy niasa koa tamin'ireny. Dia raha tsy niditra tsehatra izany dera tamin'ireny dia tsy mety ho azonao mihitsy ny tiako lazaina. Ka ianao tsy milobava mivantanako. Aiza moa ny alalako izay tao andohanao sy tao am-ponao miafina tao? Tsy niafina mihitsy ange ny tiako lazaina e. Amiko natao iresahana ny vava ka izay voalaza ny vava ihany izy. Ataoko ahoana moa ny sikotra an'izay miafina any an-tsain'ny olona any e? Efa ianao izao ka azonao vakiana amin'ny alalan'ny fihetsiko ny ato an-tsaiko sy ny ato am-poko e. Na dia tsy milobava aza. Fa ianao tinga mbola mimenatra miresaka amiko e. Inona tsony ny hamenatra aminao? Ka maninona raha miteny mivantana raha misy tiany lazaina ary? Efa toetra koa angamba le tsy mahasoka bavy e. Tsisy an'izany kosa ry Doda. Efa miompi-piainana iray tsika izao ka heveriko fa tsy tokony asiana kinafinafina tsony ny zavatra rehetra. Eny ary ezaka hisoka bava amin'izay tiako lazaina. Samy mihitsy ny tokony hifandraisantsika e. Aza mpanaovina kamatatra. Mampatsiro ny fiarahana ihany koa ange rehefa naovana kamatatra e. Dia ianao izany ampanao kamatatra foana dia za mantatra an'izay tiana ho lazaina foana. Tsy mety koa izany Doda. Rehefa nisafidy ny mpivady sika dia tsy tokony hisy tsony ny akifonofony fa vakiana mba tolampy avokoa izay tiaka atao sy tiako tenenina. Eny ary dia hanoroka anao ary ahy. Ataonao firetaka rora be kosa izany orokao izany e. Ka tsy tianao indray izany noroako? Tsy izany akory fa mba atao tsaratsara fa tsy atao firetaka rora be ohatr'izany. Ka tsy haiko ange le hoe oroka tsaratsara izany e. Tsy atao firetaka be rora be re a. Ao ary averiny. Izany ianao dia milaza tsy mahay manoroka tsara. Haiko ane izany fa mba tia hanoroka ny firetaka anao fotsiny ahy e. Mahazo tsiro ny mantsy le manoroka ny firetaka anao ohatran'ireny. Sany tokoa ve ny lehilahy sa tia Dodo tia no hafahafa? Ianao indray ary izao tsy milobavako. Asa izay ao an-tsainao tsy lazainao amiko izao. Mieritreritra anao avintsika re a. Lazao raha hoe iaraha-midinika.
Firy nisan'ny zanakitsika tianao? Roa ihany dia ampy atsika e. Zany ve tsy kely loatra e? Fa firy? Mba teloko. Tsy mafanalavitra angeny ny rosiny telo e. Karaha telo ne dia mba feno tsara e. Ahoana koa ny ahafeno an'izany hoe telo e? Toko telo mamasana andro, ray zanaka ary fanahy masina, ray aman-dreny sy zanaka. Milaza fahatanterahana daholo izany. Ary mampibaribary ny isa telo. Ary fatra-pandiny zavatra ny enao izany e. Tsy maintsy jerena daholo ny zavatra rehetra ka. Marina izany e. Saingy miankina amin'ny mety mamelona ny ankizy no amerana misan-jaza. Anga kosa moa dia tsy mba hivoatra mihitsy ny fiainana e. Tsy maintsy mivoatra amin'ny fiainana. Fa aleo mananjanaka tafita avokoa, toy izay misy zanaka tsy tafita amin'ny fiainana. Ka ny mahatafita ny ankizy nge dia niezaka ireo ray aman-dreny ihany e. Aza manao an'izany ianao fa rehefa tsy miezaka izay koa ny ankizy dia tsy ho tafita. Arakaraka ny fitazana azy ihany io Doda. Nahoana ary misy ny voromanga mitera-borondolo. Kanefa efa nahita ny olona sasany fa nitarana boanjo fotom-boanemba. An'Andriamanitra izany fa ny anjarany ray aman-dreny fotsiny dia ny manondra ny zanaka araka ny tokony ho izy amin'izay tratrany. Ka roa sa telo ary? Telo. Roa. Telo ka. Roa. Fa manino ianao no miziriziry amin'ny roa e? Ataontsika dimy izany e. Satria roa ampiana telo manome dimy. Ve ianao tia be vazivazy tahaka izany? Ilaina ihany ilay mivazivazy indraindray e. Ka sao dia vazivazy koa aza nanambadianao ahy e. Zaho koa ve dia andany vola sy fotoana amin'izay vazivazy fa ianao koa? Tsapako amin'izao fa manana toetra-panana ihany ianao. Izao koa vao tena hitako tsara fa vehivavy tsara tarehy ianao. Tia Dodo tia koa. I Doda nge le tena tianao indrindra eto ambonin'ny tany e. Ay. I Doda. Diampeny ny Eric Javalso.